Miarahaba atsika iaby. Avy eto resadresaka amitsika. Antony resako eto moa de makasika ny fanambarako andro lasa vitivity zay hoe mitapitra tseho ny firesako resaky fiainam-pirenena sy ny resaky politika. Maro nareo nandefa mesazy MP tamiko taorian'iny fanambarana zay nataoko igny, de hovaliako miaraky eto angamba ny mesazy nareo iaby ao fa tsy voavaly indraiky mandeha iaby. Voalohany indrindra ny akamaroan'ny mesazy tao moa de fankasitrahana voalohany amin'ny zavatra natao teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra ny fankasitrahanareo, misaotra indrindra amin'ny fanarahanareo ny peditsika. Matoa koa ianareo nandefa maro nandefa mesazy dia mahatsapa fa misy fahatsarany sy mety ny zavatra nataoko teto hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny ankabezan'ny mesazy moa dia miteny hoe alefaso foana le zavatra mampiome zay ataonao satria zavatra mampiome ataonao tsy vitany hoe mampiome fotsiny fa misy mesazy mafondra ao anatiny azo misy lesona azo tsoaina fa tsy ohatran'ireo mpanao fampimezana am'izao fotsiny tsisy de fa juste fampimezana fotsiny. Ny mesazy sasany koa moa de miteny hoe miangavy zany hoe hanohizana nylay firesana eto amin'ny resaka fiainam-pirenena sy ny tariny. Ka noho izay zany ny mahatonga anakay hanao video androany hamaly an'ireo fangatanareo reo. Voalohany aloha le fangatana voalohany amin'ny resaka fampimezana zay atao eto dia hotoizako ho ataoko iny, hotoizako iny. Fa le fangatana faharoa zany hoe hiresana resaka fiainam-pirenena sy ana hanohy aho fa sainga misy condition aloha. Le condition apetrako zany de zao. Satria efa fantatrareo ny antony nahatonga anana nanapa-kevitra tsy hiresaka fiainam-pirenena tsony zay fandraisaiko teo. Nony zay toetsaitsika malagasy liana amin'ny zavatra tsy misy dikany zay fa tsy liana amin'ny zavatra manandanja sy enkinan'ny fiainana andavanandro. De ny fahakeviako tamitsika malagasy mihitsy zany nahatonga anakay nanapa-kevitra hoe tsy hiresaka tsony. Ka zay mihitsy ny roa hametrahako condition eto. Satria nahatonga iny fanapahan-kevitriko iny dia amin'ny resaka délestage zay nisy nanao hetsika fanairana amin'ny resaka hoe leo délestage gasy. Or le gasy tsy nivaky lohany le izy fa any amin'ny zavatra tsy misy dikany zay tsy averiko eto no nanehoan'ny gasy hevitra nampitabataba ny gasy ny tohanany. Zay ny antony nakivy anakay. Zay ny antony nametrahako condition. Ho tonga ny 25 septambra zay hanehoan'ny vahoaka hevitra amin'ny resaky délestage, leo amin'ny délestage. Mariana io fa tsy resaky fanonganam-panjakana mihitsiny io fa ny resaky délestage tompoko nampanohana fitondrana, nampanohatra fitondrana de samy miaina agnatin'ny délestage aby. Na inona asanao, na mpitandro filaminana anao, na mpiasa birao anao, na mpiasa ninona anao de samy miaina amin'ny fijaliana amin'ny délestage azy. Ka tsy misy tokony idirany hoe resaky fanonganam-panjakana fa ny olona tsy haiko hoe ze zavatra rehetra io de fa ankinina hoe de fa misy mangetrotra kely ariky, misy mangetrotra kely ariky de fa fanonganam-panjakana. Satria zany tsy azo aneho hevitra mihitsy zany tsika malagasy fa raha vao manao hevitra mitaky ny zony de fa adikany sasany indrindrindra neo ampanaraka amin'ny fitondrana ho fanonganam-panjakana. Ka tsy fanonganam-panjakana mihitsy io fa faneho-kevitra amin'ny resaka délestage satria zotsika olombelona, zotsika malagasy zo fototra ny aina anatin'ny fahazavana, zo fototra ny aina miaraka amin'ny rano fototsiny olombelona nefa reo zavatra roa reo no iainany malagasy mandavataona zay. Ka ataoko angamba tokony tsy hisy ny hoe mpanohitra sy ny manohana fitondrana amin'ity resaky délestage ty fa
problème hitambaran'ny Gasy manontolo, zay problème nidokadongafany fitondrana misy amizao fa tam propagande 2019 ovova anatin'ny fotoana fohy fanapatenana fa hiditra 10 taona foana zao tsy misy vahaolana. Ka eto zany ro ametraka condition amizay raha zay hoe raha ohatra mivoaka ny trano aby ny vahoaka malagasy amin'ny 25 décembre io, manohana io fitakina io resaka fanehoan-kevitra amin'ny resaka délestage io de manohy miresaka fainam-pirenena za. Ianareo mpanao Facebook koa, raha ianareo mpanao Facebook miresaka ato tsy mankasitraka ny délestage mitaraina amin'ny délestage lava eo, ro tsy mijanona anaty Facebook ato foana io taraina fa mijotso sur terrain am'le 25 io dia manohy miresaka zaho. Zay zany le condition mipetrako. Tsy siza moa zany nametraka condition fa hoe bon am'le 25 zany no ahitako hoe io fa mifantoka am'le fijaliana mahazo azy mandavanandro ny malagasy. Am'le 25 nahitako hoe mety am'le malagasy kay le mijaly rano sy jiro mandavataona. Ka arakarakin'izay no hanohizako iresaka fiainam-pirenena sy resaka politika eto. Zay ngamba no azoko mbara amitsika, ka arakaraky ny zava-misy am'le 25 zany no anapahako hevitra hoe hanohy resaka za na tsy hanohy resaka za fa miresaka fampimezana iny de ho ataotsika eto foana isan'andro. Ataoko angamba fa mazava zay ka eto zany de manentana atsika vahoaka malagasy rehetra indrindra ny ao Antananarivo mba hivoaka ny trano iaby am'le 25 io fa zo fototra atsika io. Zo fototra atsika ary ny angatako ny pitarika de igny feon'ilay ramatory iny ro ataovinareo amy bafla be mihitsy na amy 25 décembre iny le ramatory moatahoata iny to alefanareo igny raha igny zo fototra hoe tokony hidina an-dalabe ny vahoaka, zany ny resan'le ramatory iny tam'izany fotoana zany. Nefa tonga teo amin'ny toerana izy ndray ny mandeha manakana ny vahoaka hitaky an'le zavatra nyteneniny foana nefa. Ka zay zany ro engaviazaka atsika, tsy resaky fanonganam-panjakana zany mihitsy fa fitakina zo fototra. Miangavy nareo mpitandro filana mihinana koa, nareo koa de anisany agnatiny zany miaina agnatiny délestage zany, ny vady aman-dranaky nareo koa miaina agnatiny délestage zany koa. Ka tokony mba ho namany vahoaka nareo fa sambory kosa zay miopefy mitady mamotoka fananam-bahoaka na mamotoka fananana raisana, sambory atolorin'ny fitirana meo sazy mahazo anazy, manana zo feno nareo mpitandro filaminana hisambotra ireo miopefy manapotoka fananam-bahoaka, manapotoka fananana iombonana. Fa tokony ho namany vahoaka nareo mpitandro filaminana satria samy miaina amy délestage koa, ary nareo mpitandro filaminana olona avy ao amy vahoaka foana. Zay le izy zay ka manentana atsika iaby zany fa tsisy resaky fanonganam-panjakana eo fa resaky délestage fitakena zo fototra. Mankasitraka tompoko lay, mankasitraka tompoko vavy.